Ambena arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vaomalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly tena faly fa tsy tsenjery akory zany, tsy atao tsenjery fotsy fa tena faly dia faly ny tenako mahita anao miona aminao eto indray androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramboka izaho ny akirateo ary any mpiamana anatin'ny groupe izay maharesy. Dia miaraba anao tonga soa matsara, tonga soa atao amin'izao fandarana izao dia ny fiadanan'ny tompony no anapaka anatintsika tsirairay avy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ameno anao ary ny fahasoavan'Andriamanitra hitobaka anatin'ny tokantranontsika rehetra izay mandraindray an'izao fandarana izao. Fandarana izay rahanao aminay ao anatin'ny adiny iray sasany. Ary androany no voatonga dia ampahafantarinanao fa izara tenin'Andriamanitra aminao zay, fampahery aminao zay raha kivikivy sy ketraketraka ianao tonga eto dia za matoky fa tsy saka izany ny voanao eto raha lasana vavamalala. Fa azo fitsarana tokoa ny fanahinareo anareo atory amin'ny fiadanam-po, amin'ny filaminantsaina dia hotahin'ny tompo. Halleloia. Ka dia maretatra amin'ny farany. Izay no any afatra aminareo maretatra amin'ny farany fa raha ny tenatena ianao no miala dia mety tsy handray izay mety ho voarain'ny olona. Ety am-panomboana aloha dia milaza amintsika ihany fa tsy mbola haina hitoetra amin'ny farany ty fandarantsika satria vao miainga dia efa nisy signal anankitelo teo ny amin'ny atapahany karasana tapaka moa fandarana dia tsy mahakivy antsika akory izany fa dia raha pitro indray tsika tonga dia mihaona eto. Halleloia. Koa dia tahin'ny tompo ary isika tsirairay avy dia maharetatra amin'ny farany. Ary ny teniko foana dia izao hoe tsy kisendrasendra koa ny natokavaanareo eto fa tena misy raha ilamin'ny tompo anareo ka dia mahareta hatramin'ny farany. Tahin'ny tompo ranaba Erika Raky Gaveta Frantsa nihitra voalohany teto androany. Ato moa dia efa misy tsodrano mivelatra milohan'ilao sekoly fandarana dia efa misy tsodrano mivelatra ho anareo rehetrarehetra natokana ho an'izay tafiditra voalohany. Mahafinaritra be anaty tsodrano androany ity. Atolotra ny ranaba Erika sy nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara ary any Oman ihany koa. Halleloia. Ny tsodranonao ranaba Erika dia eo amin'ny Jeremia 2:30 andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:20. Tsara be ity tsodrano ity. Jeremia 2:30 andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: indro izy angoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoahako ary ny fahavinirana be. Ary hoentiko amin'ity tany ity indray izy ka ataoko mandry fa izay. Ary izy oloko ary izaho Andriamaniny. Dia omeko fo iray sy lalana iray izy mba hatahorany lalandava ahasoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia anao fanekena mandrakizay aminy
dia nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary nyfatahorana dia ataoko ao ampony kosa mba tsy halany amiko. Eny ho faly aminy a ka azo azy dia amboly azy amin'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Halleloia, amen. Zay nitsodraminareo namba velikaraka sy nareo rehetra izay voatonona teo a dia raisao am-pifaliana dia raisao am-pinoana ihany koa fa ho anareo izany. Dia mirabantsika rehetra ihany koa natratran'izao asaramanitra ny fankalazana ny 450 taona nazahoantsika malagasy ny fahaleovantena. Dia mirary antsika malagasy a fahasambarana sy fahafinaretana tokoa araka indrindrantsika ho sambatra sy ho finaritra. Dia ho sambatra sy ho finaritra eravatra tokoa izahay, mba ho finaritra sy sambatra daholo nge tsika rehetrarehetra. Amen. Dia mba androso any Madagasikara fa tsy emotra. 480 taona zao a fa tsy dia arak'izay ny fandrosoana e. Ary tena mbola mila entina mbavaka be ny firenentsika satria ny antony tamin'izany taona 80 zany na mbola tsy teraka ary ny tenako a dia tsy nisy lavadavaka tao amin'ny tanàna tao andrenivohitra angambany, dia tsy nisy délestage ihany koa ngamba e. Dia nisotro rano madio daholo ny olona tany amin'ny tamin'ny taona 70. Izay taloha misotro rano amin'ny paompy, alefa ny rano a dia misotro rano madio a dia tena tsisy ninona. Tsy mila mpangotrahana izany ny rano tamin'izay mbola kely. 420 taona hita hoe tsy mbola tena mandroso e. Ary mampalahelo fa dia ny anjarantsika dia ny mitondra-bavaka fa tsy hoe eto amin'ity fandaharantsika ity a. Enina taona izao nisy ity fandaharantsika ity, ankalazany 7 taontsika amin'ny volana janvier. Dia tsy nitsahatra isika mitondra-bavaka. Alleloia, amin'ny firenena dia mbola hitondra-bavaka foana satria ilain'ny firenentsika izany. Zay dia manao afety sambatra daholo a isika rehetrarehetra. Dia profiteo fa dia io ny fihetsika na dia aty an-tanindrazana dia afaka mifalifaly sy miravoravo isika mahatsiaro an'izany fahasambarana tokoa hoe mba manana fahaleovantena hoy izany tsika e. Tsara izany. Alleloia. Dia zay ny filalitsoa. Ny tompo raha nambavy Erikana nahazo tsodrano teo izy indrindra voalohany a. Nambinitsoa Macrine Koety, Kodaniela Belzika, Sandola Koety, Nambinitsoa Koety, Macrine, Razanso Sylvie Arabie Saoudite, Tina Rakotoarzaka France, Milana Andriamanala Madagasikara, Ravitakalo Madagasikara, Fontaine Lanirina France, Kikelandrianasolo Madagasikara, Koda Leoni Arabie Saoudite, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Yamodila Koety, Asany Apôstôly Madagasikara, Razana Monique Koety, Tsiramboaramiel France, Tahin Jesosy Itodraonso France, Soameva France, Vergelina France, Salindra Raingo Madagasikara, Mario Atansina Koety, Kadaka Malala France, Tojo Allemagne, Kalajo France angambany, Kalajo asa moa Chine, ohatry Chine angambany raha tsy diso aho. Kalajo Chine, Betsava Koety, Zamina Kamaradin Jesosy France, faneny zay Zamina keo fa tsisy fotoana niantsoana azy a, samy sahirana ny amin'ny lalana eny a. Halleloia. Mino fa Zamina iny hitako iny. Tsy nandiso anahy masoko fa mino fa Zamina mihitsy iny hitako an'keo iny. Mario Hortensine Koety, Marie-Jo États-Unis, Lovelitina France, Angelina Diamant Chine, Elena Miariniana France. Misy zavatra anonseko rehefa momba ny Elena Miariniana, zava-mahafinaritra. Angelina Diamant Chine, Itodraonso France, Bartel Madagasikara, Bertsava Koety, Mampionna France, Angelina Diamant Chine, vetivety
azo vetivetiravana Bersavaka hoety izy akoho mbola tsy voateny tao artizana de Madagasikara France Emelina Rodriguez Arabie Saoudite Alléluia Lina tratrany Azaramandry tsika rehetra izy akoho Kodanela Belzika zay daholo angambe Alléluia zay daholo angambe tsika mianakavy milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao aloha tsika hivavaka hivavaka ameraka ny fotoana tsika eo am-pitantan'Andriamanitra fa raha tsy sisy an'Andriamanitra ny fiainantsika tapaka rehefa avy eo ihany ity fandarana ity dia na dia izany ary dia hitondrantsika mivavaka ny fandarana dia andao ampandrosotsika ny anabavitsika Sarindra Rahaingo Alléluia Sarindra Rahaingo izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana fa tahiany tompo aloha Aingo Nirina Solo dia tahiany tompo ihany koa Aingo Nirina Solo France Lovritina France Rodine Marie Koety Vololona Nirina Solo Malala Liban Alléluia Boudra Vololo Boangy La Réunion Alléluia tahiny tompontsika rehetrarehetra faly be hitanareo maretatra amin'ny farany zava-dehibe mihitsy ny fahitananareo tonga somatsara eto androany dia maretatra amin'ny farany daholo sika ndao aloha tsika hivavaka metraka ny fotoantsika fihitanan'Andriamanitra ara-pemetratra amin'ny 26 tahiny tompo ary ranavavy Sarindra Rahaingo anao ny fitenenana Sotranao pasiterana amin'ny fitenenana dia fitanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia tahiny Jesosy ihany koa pasiteran'ny fady mianakavy kely amin'ny anaran'i Jesosy hivavaka sika Jehovah Ramansinao efa zavatra misotranao indray izay fa mbola no fitantananao fivimbinanao anay dia tafivoreto indray izay amin'izao takariva mahafinaritra izao hianatra ny teninao hianatra ny mombanao ka raha hianatra ny teninao izay tompo dia ianao ametraka ny tena mombavanay ary an'olo-tsainanay raha koa fa amin'ny raha sarobidy-nao izao fotoan'izao Jesosy mba tsy ho elongelen'ny devoly ary mba tsy ho tapatapaka ny connexion indrindrandrindra raha koa fa mirahanao ny fitaovana rehetra izay ampiasainay indrindrandrindra ny any foibeny ny pastera ny vady ianao any hitan'izany fitaovana rehetra izany dia raha koa fa amin'ny raha sarobidinao koa ny connexion anay dia mba hanana fifatoana tanteraka izay tsirairay avy toy ihany koa pasitenana izay sara ny teninao ianao metraka ny tena mambavany dia ho teny misy hery misy ositra ary hiatraika amin'ny vantana amin'ilay tsirairay avy izany tokantrano any izany dia taio ihany koa izay tsirairay avy izay mandray ny teninao mba ho tafalasaka ao anatiny avokoa izay izany teninao sy fitiavanao izany dia tena hoe feno hery izay tombo ositra ao anatinay azo hery vavony iray izay amin'ny teninao satria teninao koa dia mofinaina mahavelona jereo amin'ny fomba manokana ihany koa Jehovah ireo namanay sy mbola any ambadika any ianao hikasikasy ireo ary ianao hamangy azy ireo indrindrandrindra ireo havanay izay tsy salama taio izy ireo mihery mihafahasalamana afangio izy ireo Jehovah amin-drahanao Jesosy teo sitrana izy ireo afangio ihany koa ireo fianakaviana sy ny namana sakaiza tsy mbola any ambadika any ianao hamangy azy ireny ary hoe tena ampitonga saina azy fa tena hoe fanandro farany izao mila fiambenana ka dia apetraka am-pila tananao avokoa Jesosy izany fotoananay rehetra sy ho ataonay eto dia ianao ny asa fanahy masonao ny androtsaka aminay tsirairay avy
dia taimany koa ny fandaharana amin'ity anio ity mba haharitra hatramin'ny farany. Dia misaotra anao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao ranambavy Sarindra Rahaingo tao anatin'izay vavaka mamy izay nentinao izay. Andriamanitra manankiray pasoavana anie amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranambavy malala Sarindra Rahaingo. Dia tahiny tompo ihany koa isika rehetrarehetra i ranambavy Lovelitina France dia Angèle Pagès France Felanarakoto France tonga soa daholo nareo ara-pianatra 26 isika marina vao miteny 26 dia efa tonga dia iny fety izay 26 tonga ty 26 dia ataovy izay mety fa tonga ny fety. Alleluia. Ieno hiritsika aloha zao. Ieno hiritsika aloha zao fa anatin'ny hira dia afaka manoratra nareo hoe inona no ny zavatra azonareo itsona vavolombelona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany. Alleluia. Dia afaka manoratra nareo dia vakiko rehefa izay zavatra nireo marikena dia somary lavalava fotoana lavalava ihany lany amakina an'ilay ino izy ity amakina an'ilay fijona vavolombelona fa ezahantsika nefa atao arak'izay mampety azy rehefa avy eo dia ataontsika aingafaingana kokoa ny famakiana azy dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Misy vaovao kely aloha ty omeko anareo. Afaka manoatra fijona vavolombelona nareo fa ty misy zavatra kely vaovao kely zaraiko aminareo. Misy sary asehoko kely anareo ty ndraiky nahita anareo tsara ihany fa somary nataoko nitsivalana ilay izy dia amin'izay hitatsika. Mety nareo mety tsy dia hitanareo angamba ilay sary fa misy ohatra hoe Blessed Sambosa Blessed Sambosa. Mahita tsara ilay soratra nareo dia lasy hoe asiako sary iray hafa. Alleluia. Tsara ny tompo. Dia ty koa misy anankiray ilay izy ihany zany fa ilay Blessed Sambosa zany dia ranambavintsika Iaina no nanokatra an'izy io. Iaina zany zao dia manao sambosa eto an-davy. Alleluia. Dia raha misy aminareo ny liana dia zay ka mba hitanareo avy any fa somary asoloa 25 € hony ny 80 pièces iny ny S dia ny M 50 € ny 80 pièces dia ny L 100 € ny 400 pièces. Alleluia. Fantatrareo zany amin'izao fa misy indray zany zao amin'ny mpiray fanantenana amintsika eto atao hoe Blessed Sambosa. Alleluia. Efa misy eto koa moa Blessed Car. Alleluia. Efa fantatrareo zany dia raha misy zany amintsika liana maniry tenana sambosa tsara tarehy matsiro be dia miresaka amin'izandry iaina tsika elany amin'ny ariny aina. Dia raha vao parisiny manodidinao nareo dia rehefa mikomandy nareo dia aterina any aminareo ny sambosa amin'ny vidiny mirary nefa tena matsiro sy tena be hena tsara fa toetra an'ilay hoe ohatra poireau kely ireny fotsiny fa tena manana safidy nareo inona avy izy teo reto avy ilay izy asivo fanampiny ireny ny soratra fa sao dia tsy misy tadidiko azy fa tiako daholo ilay izy misy hena misy hoe misy bœuf des poulets des poissons des légumes des fromages. Sambosa zany au bœuf au poulet au poisson au légumes dia au fromage. Zay zany dia efa hitanareo fa
ho publieny ao amin'ny compteny ao ho publieko ao koa dia mba hitan'ny olona tsika hoe dia mifanohana alleloia mba mifanohantsika dia hividy avy antsika dia tsy any amin'ny ranabavitsika ny fanohana sy hividy ny adidy vita ny fahavokisana azo za aloha dia matoky mihitsy hoe tena tsara io mbola vo hikomandy zay alleloia mbola vo hikomandy zay fa samy mandray anjara raha mahasoanao inona re any zavatra azonareo atao androany inona zavatra azonareo olazaina izarana ny fahatsaran'Andriamanitra ny na dia zao misy zavatra zay nataoko amin'ny hariva teo io zavatra io tokony handratsako olona misy olona tokony handratsako hanao io zavatra io fa tsy misy tonga mihitsy ilay olona tokony hanao an'ilay izy dia hoe zay mahatsamam-pinana dia ho ataoko aty alleloia dia nataoko ilay izy ny hariva teo dia nety tena nafinaritra tena notahiny tokony ny asan'ny tanako dia vita soamatsara ilay zavatra mahafinaritra be tsara ny tompo dia mba nitahin'Andriamanitra an'andro any ankoatra ny andamina ny programme isan'andro dia tiako misy zavatra anankiray mba nisy zavatra nakasika anahy koa mety zavatra kely sy bitika fa amiko tsisy kely sy bitika izay ataon'ilay tanàn'Andriamanitra ngeza be io ao ampiasananay zany ry havana nanao bâtiment vaovao ny fiasananay dia rehefa vita ilay bâtiment fitaratra be vaovao satria ilay taloha zany ohatran'ny bâtiment taloha reny dia vita ilay trano vaovao dia namindra l'entana mandeha mipeta be ny toeran'ny olona braon'ny olona lasa miova dia miova miaraka amin'izay koa ny resaka parking ao aminay misy parking karazany 3 indray eto amin'ny devant be dia eo daholo ny olona rehetrarehetra dia indray any ambadiky ny fiasana dia any daholo indray koa ny ato aloha zany ilay mpiasa miditra aloha sy mirava aloha dia any ariana indray ilay mpiasa birao be ilay olona ambony be ilay miditra amin'ny 7 dia mirava amin'ny 7 alina amin'ny 7 alina dia androany tonga ny filazana manomboka amin'ny 1er juillet zao dia ka ilay eto amin'ny parking eto amin'ny devant rehefa misy vahiny manakaja tonga aminay ohatra hoe misy zavatra tokanana dia misy andreny hoe ministra, député, sénateur, maire tonga na tonga koa ny mpanao gazety ohatr'izany dia tsisy mahazo miditra intsony ilay parking eo amin'ilay devant fa samy mamoaka ny tomobile any amin'ny arabe daholo ny olona fa natokana ho an'ny VIP natokana ho an'ny vahiny sy ny olo manakaja io parking io dia tonga ny fandaminana androany nivoaka ny fandaminana fa manomboka amin'ny 1er juillet tsy misy mahazo mijanona intsony eo amin'ny parking io dia mangadiady afa-tsy olona anankiroa alleloia ny olona rehetra mivadika ny ambadika daholo ny sasany atao eny amin'ny arabe ny sasany arỳ amin'ny parking ny mairie any commune zany fa neto amin'ilay parking eto amin'ny devant be ilay fipetrahanay amin'izao tsy azo hipetrahana intsony fa natokana fa satria isy olona vahiny manakaja matetitetika ho tonga amin'izay ao dia ny soratana atao dia izao manao hoe tsy azo atao intsony no mipetraka eo afa-tsy reto olona anankiroa reto dia nisy olona anankiroa ny tomobilany rery ny afaka mipetraka eo dia niterako anisan'ny anankiray tamin'ireo anankiroa reo tena variana be rehefa najery ilay mail naonay moa zany rehefa mandefa mail ny administration dia tonga dia mandray daholo ny mpiasa manarivony tonga dia miara mandray ny mail io daholo fampahafantarana ampiasana reto tsy azo petrahana intsony eto manomboka izao dia ary daholo ny anina ny agent de production ary ny olona mpiasa birao ary ohatr'izao fa ohatsy izy fa reto olona roa reto dia eo ihany no plasiny dia mena famohana vavady dia midy koa vavady manomboka amin'ny 7 sasany lasa misy lalana miova miditra mipiasa amin'ny 7 sasany dia midy vavady amin'ny 7 tsisy mahazo miditra sy tsy mahazo mivoaka dia ao dia mivondra eo vavady amin'ny 4 sasany dia midy hatramin'ny 7 arivo dia midy tanteraka ny fiasana afa-tsy izay manana bip ka ny olona ao ampiasana manana bip olona vitsivitsy any dia tenako anisan'ny manana zany na miditra ao amin'ny 7 alina na miditra ao za moa amin'ny 7 zany ny olona miditra amin'ny 7 sasany za amin'ny 8 sasany voatonga za rery ny mpiasa miditra amin'ny 8 sasany ao mpiasa madinika zany ny tiako lazay na ankoatran'ilay mpiasa ambony be reny fa mpiasa madinika mba miditra tarandrina dia za manana an'ilay accès miditra tsy misy tratran'izany hoe fa vady midy zany sy mivoaka tsy voadididina izany ary ny tomobilako dia miditra eo amin'ny parking ngezabe eo amin'ny parking voatokana
ho an'ny olo manan-kajana dia tsy manan-kajana fa anisan'ny mpiasa madinika indrindra fa tena faly ohatrany zavatra kely zany fa aminahy manavaka anahy Andriamanitra mpiasa manjatony kely avana io fa tena rôlahy anankiroa zay tômôbila sisa mijanona eo amin'ny toerana malalaka be dia tena faly ny areny tsy miova ny rôlahy fotsiny zany tsy miova ny fahazarana ny olona mbola mandeha miodina ny fiasana dia any mametraka tômôbila dia mandeha tongotra na misy tavoahangon-drano adiro na tômôbila dia mbola mandeha tongotra maka fa ny ahako mijanona amin'lohan'io ihany anankiroa fotsiny zay no mahazo mijanona eo sisa tsy haiko izay mahatonga an'izany fandaminana izany raha tsy fantatro fa ny ahy fotsiny dia izao mety tsy amin'ny olona koa zany tsy misy dikany ohatra fa aminahy zany dia zavatra ngezabe amiko foana zany hoe misy olona manjatony dia misy olona anankiroa misinganina dia zany isan'le roa singanina tena amiko zany zava-dehibe amiko zay ny fijona olombelona inona ary ny ianao zao aleloia ianiritsika dia amin'izao asaramanitra moa dia ataontsika tery dia ty rano momba ny firenena ty no ataontsika dia anjaranao manoratra sorata eo ary zay hitanao fa azonao hanomezam-boninahitran'Andriamanitra fa mendrika azy zany no finaritra ataontsika rehetrarehetra Ianao no sindrasako sy zay rehetra eo aminahy ireo tanàna efa hitako dia manamafiny akantonahy manana ora torapasika titoro rano masina titoro ala maitso mavana titoro lokondanitra titoro karazandingina tsy misandray isoroka fomba vitafiny maro karazana rehefa niteritrazana tiko ianao reno sindrasako sy za rehetra eo aminahy ireo tanàna efa hitako dia manamafiny akantonahy anana ora torapasika titoro rano masina titoro ala maitso mavana titoro lokondanitra Tikurumina mubangina arukurazana isire Tikurufomba mamana muni nefati tikuni sampili Tikuyana rino sinjasaku Sizarecha ewangina Nefati kukuwaiyana Ratu mamelani sampila Tikuyana rasana harira Satumairi bevelina Numitkina anarina ana Ufirini tsamba chayana Ufirini tsamba chayana Ufirini tsamba chayana Ufirini tsamba chayana Halleluia. Ny sampony ihany tsy tiako izy le hira tsara ingeny Madagasikara antsika ravany Madagasikara io tena bebe za zao tretinareo fa ny olona pereka eto aminay eto ny voisin anay faly ery izy tena mirehare mihitsy izy nandeha nanao vacances any tany Madagasikara izy tamin'ny volana avril teo faly rasa tena hoany Madagasikara zay hay tsara be Madagasikara volany laniny nandeha nakany no miaraka amin'ny manao ino misy an'ilay tour opérateur ireny ny mitondra an'zareo
fa tsara ngerava ny Madagasikara zay olona miresaka ty fa ny Madagasikara tsara be any aminareo, tsara be ny toetrandro, tsara be ny sakafo. Alleloia, reharehantsika izany. Isaorantsika n'Andriamanitra lehibe ny fananantsika ny nosy ndrazantsika io. Dia mitoevavaka ho azy io foana tsika. Alleloia. Inona ary no azontsika vakiana androany? Efa nisaotra ny salindra lainga to tamin'ny vavaka mamy Jesosy amaly fitena dia mitombo sy dia mitombo fahasoavana. Tany tompo asan'ny apôstôly Madagasikara Betty Savaka hoety sotra ny tozy amin'ny fanentanana Blessed Sambos, Blessed Carl, izy koa nanao Blessed Cloves, misy mpanjaitra eto amintsika. Alleluia. Tahiny tompo ary tsika Blessed Cake, aiza Lovely, ny pâtissière rehetrarehetra eto, misy mahay mahandro eto amintsika. Tahiny tompo ary samy mivavaka sy mitondra mivavaka ny Blessed Sambos tsika, dia tena hoe anakoako ary ho tahin'ny tompo Alleluia, ho ambinina, tena hoe ho ambinina, iroborobo taka ny orinasa kely anankiray tahin'Andriamanitra dia iroborobo be mihitsy ny fandarana ataony zandry iaina, tahin'ny tompo. Na c'est l'AMG France tonga soa tao ray tao zanaka. Eny ary, inona no azontsika lazaina ary? Any amin'iza nanomboka nisy fizona vavolombelona teo mbola resaka sambosa foana aloha ato. Zany ny commande réenne raisy daholo reo miteny MP rehetra. Alleluia, iamana notra voalohany tonga dia vakitsika ary ny fizona vavolombelona ny ama. Alleluia, misaotra ny Jesosy fa vita somatsara ny vakansa kely 5 andro ary tonga somatsara ato an-trano indray feno fifaliana voninahitra ao an'Andriamanitra iray. Alleluia, amen. Mankasitraka pastera tena boostera masina. Jesosy amaly fitia mazatsika sy tenina goûter ary Blessed Sam ndao. Alleluia. Blessed Sam ny anaran'le orinasa kely ny aina, Blessed Sam fa manao sambos izy. Zay Alleluia. Iza ihany koa taitra indray ny GM fa lahiny trotro. Iza le GM? Dia rena Jesosy fa mbola narovana Jesosy ilo vitina nandrisan'ny tontolo andro ary mbola nomeny fotoana ahafahana iaino ny feo andray zao. Alleluia, amen. Voninahitra n'Andriamanitra fa tena tsy navela ny ravitanana misaotra ny Jesosy mpamonjy. Alleluia ozy izy Verselina. Alleluia. Saotra lina amin'ny teny mamy manavaka amin'ny mpanompony tokoa Andriamanitra. Dia rena ny tompo fanazo baiboly tena fahalony foko ndry mahafinaritra ngerana zany ny fifaliana mahazo baiboly, mahazo tenin'Andriamanitra. Dia tsy hidy mihitsy iny baibolinao iny isan'andro raha nabavy Angela fa dia isokatra foana, isokatra isan'andro dia isakafo amin'iny foana ianao dia ho velombelona ny fanahinao. Alleluia, amen. Namino tsy makirinina manaja lelangasy zany. Alleluia. Alleluia, mampiavaka amin'ny mpanompony Jesosy izy. Alleluia, izy bodira vololomboangy. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Alleluia, saotra Berta, saotra n'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Ay mbola le zatra ny teneniko dao zany zao reny teneninareo reny. Miavaka foana ny mpanompon'Andriamanitra misaotra Jesosy. Alleluia. Ay zany fijona vavolombelona. Ny tontolo androko izy tojo ny tontolo androko androany dia saorako an' Jesosy fa nanao fety grillade be ny fiasananay androany dia sefinay no mikarakara sy nanendy an'ilay sosisy be ohatra ny nahafaly aho hoe ndry sefindray ty no mikarakaranay miasa sy mamoky sakafo anay tady nahatsara azy dia ao amin'ny ora fiasany ilay izy dia izany hoe mifety misakafo nefa azahoana karama izay ora izay. Alleluia. Dia rainy Jesosy fa nandeha fiara-lavitra be kosa androany dia narovany tsara. Alleluia, amen. Anio nanampy be azy Jesosy dia misaotra azy izy itody rahony soa.
dia raina jesosy malala izy someva avita soma tsara ny asa na azo fahasalamana tsara dia mbola tonga eto mivavaka fiambena dia raina jesosy alleloia amen ozy izy neny Charline hoe dia raina jesosy malala na afaka mimpanompony alleloia makasitraka ozy izy koa danila hoe misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sy feno fiarovan'ny tompo ary mbola azo soma tsara ny karama dia voninahitro n'Andriamanitra rery ihany alleloia amen alleloia tianay be ny nosy Madagasikara maminay ozy izy ranosolo ka alleloia voninahitro n'Andriamanitra tena feno fiarovana aisy ny zanako ary ny ankonako rehetra misaotra jesosy malala ozy izy anabavy ozy izy lina hoe alleloia misaotra n'Andriamanitra fa dia vita soma tsara ny adidy sy ny andraikitra rehetra androany narovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra izay mianakavy kely faly ihany koa fa nandray karama sy nahalafetana dia raina jesosy malala mbo azo ny voninahitra alleloia amen blessed cook arabia mara zany am alleloia zizorana ena tahiny tompo ajasika patitsia tonga soa erikaraka ny njafony asy na Madagasikara tiana rakoto ary zaka misaotra an' jesosy aho izy izy tiana rakoto ary zaka fa rehefa tokony vidy kiraro amin'ny vidiny tena lafo dia nataon'i jesosy mora be androany solde dia nahazo prix moins 70% tsara kosa zany machine lave linge koa efa ho 7 taona no nananako azy dia tsy nety nandeha mihitsy omaly rehefa mivavaka za dia indry nandeha soma tsara izy après saotra jesosy no fahasoavany fitahiny amen tsara be jesosy alleloia ozy izy Angelina Rodriguez minety be gromine alleloia dia raina jesosy fa dia tena hoe feno fifaliana sy fanantenana foana rehefa miaraka amin'ny jesosy misaotra azy koa na amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana dia vita soma tsara ny asa alleloia amen ozy izy Rodriguez alleloia voninahitra n'Andriamanitra fa dia salama tsara ary afaka avozanana androany ozy izy Marina Tiana Angelina Diamant misaotra ny tompo lehibe fa nahatratra fandarana dia nanenjika train koa zay fa ny bus sy ny fiara zay hitanay andehanana indray no nijanona ny andro iray avy mividy zavatra ela dia raina jesosy malala ozy izy Angelina Diamant na fitsonovavambela dia fisokafan'ny blessed Sam sy ny voalombokatra efa azo tsara jesosy mahafinaritra Andriamanitra tahian'Andriamanitra ianao mitsodrano aminao ny asanareo le atomboka ireny azo atao tsara mihitsy mitsodrano an'izy ireny vao manomboka dia tsofina rano dia ho hitanareo inge ny firoborobon'izy ireny ajasika patitsia misaotra Jehovahandriamanitra nomenao tombonandro navita ny asa izay tokony atao zay androany misaotra anao tavoreto indray zahay rehetra ihan'ny teninao alleloia amen nazokia raina jesosy fa tanteraka tamiko ny tsodrano maly alleloia tanteraka tamiko ny tsodrano maly le mpiasa namako ato dia tezitezitra amiko foana nefa za tsy manao izay matezitra azy akory rehefa voatenin'ny paster tsodrano iny dia niteny izy hoe za nono tsy manao rarato fa matory foana za foana za nono ny miasa hoy izy patron anay nefa za ary tena malalaka amin'ny asa to izy foa sy zao za 8h30 vetivety asako vita dia misy fotoana atorony koa za amin'izay miasa Jehova alleloia iny moa le tsodrano maly mba ampatsivo kely lo tsodrano maly fa tsy tadidiko le tsodrano maly raha nabavy makrina alleloia raha mba tsy mahadiso anao azafady raiky jesosy fa mbola nomeny tombonandro sy ny lamina tsara ny tontolo andronay androany ozy erikaraka alleloia tsara ny tompo alleloia izy fa mbeola zanak'andapa dia raina jesosy fa nafinaritra be ny tontolo androko androany mbola nitafian'Andriamanitra hery tanjaka sy fahasalamana fa albe afaka manaraka vavaka fiambenana androany fa ny finga toerana ny asana manko za fa 2 jours zao natongavako tato ampiasana androany tena ratsy le zao be kivy be za tsy afaka anaraka live za omaly fa zao nahazo tampoka ny connexion alleloia voninahitra n'Andriamanitra iry ihany tsara jesosy tsy njovin'Andriamanitra na amin'ny toerana ratsy connexion dia izao ataon'Andriamanitra tsara fa satria tiany andreny feo any anareo amen ozy ny Charline dia jesosy malala mbola natratra mivavaka fiambenana androany ho an'Andriamanitra ny voninahitra alleloia
Voninahitra n'Andriamanitra fanavahany amin'ny fomba tsy takatry ny saina foana isan'andro ampiasana. Halleloia, amen. Zany hoe efa volombelona izany mihitsy narehan'izany mivatana androany dia tena faly amin'ny tahian'Andriamanitra ny asany mampionona. Tahiany tompo isika menakavy. Zay no ela hitra amin'ny toritentsika. Hitra amin'ny toritentsika rehefa lasalasa ny fotoana. Misaotra anareo rehetra nanaiky amin'ny voninahitra n'Andriamanitra androany tamin'ny fijona volombelona fa zava-dehibe tokoa ny nataonareo. Dao isika hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany. Tahiany tompo ary rahalahy Tojo anao ny fitenenana. Dia tahian Jesosy daholo itsika rehetra. Faly be mihitsy hitondra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity andro androany ity miarahaba anareo rehetra izay tonga eto. Androany antsika ravana hijery lehilahy iray. Lehilahy izay tena nahery fo. Izy io dia zanak'anabavin'i Davida, izany hoe neveu an'i Davida zany. Izy ary zany olona zany raha fantatrareo. Sorata amin'ny commentaire raha fantatrareo. Izy io dia tena nahery satria dia nisy fotoana izy rery nahafaty 300 lahy tamin'ny lefiny. Ny fahavalo zany rehefa niady izy dia nahafaty 300 lahy. Ary izy io koa dia izy no nifehy ny apatelony miaramilan'i Davida. Izy ary zany raha fantatrareo. Lehilahy tena hoe androany ho resantsika, hifampahirizantsika sady angalantsika ny toetrany izay tena hoe mahakasika. Ho tantaraiko anao eo moa dia tsy iza zany lehilahy zany ravana fa Abisai. Alleluia. Resaka momba azy antsika androany. Raiso ary ny baibolinao any amin'ny Samuela voalohany no jerentsika. Samuela voalohany toko fa 4. Samuela voalohany toko fa 4. Raha vakitsika ny soromandy amin'ny anaran'i Jesosy hoe nilazany Zifita tamin'ny Saoly fandroany izay hazony an'i Davida sy ny tsy netezan'i Davida hahafaty an'i Saoly. Saoly moa dia tena niezaka foana nitady fatratra an'i Davida mba ho vonondry satria dia mialina an'i Davida izy dia tiany ho vonoina foana dia enjeny. Saingy jerena dia ny 4 anaran'i Jesosy. Samuela voalohany toko fa 4 dia ny 4. Dia naniraka mpisafo Davida ka fantany fa tonga tokoa Saoly. Dia nainga Davida ka tonga teo amin'ny nidiben'ny Saoly. Ary hitany Davida izay nandriny Saoly sy Abner zanaky Nera komandiny miaramilany. Fa Saoly nandry teo anatiny sehatra sarety sady nitoby manodidina azy ny vahoaka. Ary Davida tamin'ny Ahimeleka Etita sy Abisai zanaky Zeroia rahalahin'i Joab. Iza no hidina hiaraka amiko ho any amin'ny Saoly any Atoby. Dia hoe Abisai izao hidina hiaraka aminao. Halleluia. Toetra ny Abisai voalohany. Vonina ry havana izy. Le anankiray i Ahimeleka ny anahana. Matahotra izy Saoly le fahavalo tena mitady hamono an'i Davida. Aleo aloha milamina. Fa Abisai tonga dia vonina. Halleluia. Raha isika zany hoe Jesosy Davida eto tandido an'i Jesosy dia tsika le Abisai. Halleluia. Dia raha mba hitenanao koa Andriamanitra amin'izao fandarana izao hoe vonina avy ianao ho miaramilany hiady amin'ny fahavalony. Dia inona no avalinao? Fa za aloha tonga dia vonina Jehova. Alohan'ny olona hianana, alohan'ny olona mbola hienoeno, fa za tonga dia vonina. Andao mba hanao tahaka ny Abisai, tonga dia vonina ry havana malala. Tonga dia niaraka tamin'i Davida izy. Andininy 7 ary tonga teo amin'ny vahoaka Davida sy Abisai no mialina. Izy sy Abisai izy Davida rery fa tsy nampatahotra anazy. Antsika ry havana rehefa miaraka amin'ny Jesosy na ianao rery aza. Asa miandry ianao hoe olona zato aoriananao vao andeha hanompo an'Andriamanitra ianao, vao hanao zavatra etsika ara-panahinao fa na ianao rery aza. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia mandeha any. Fa hitany amin'izay Saoly nahandro teo. Fakitsika aloha andeha ny 7 ary tonga teo amin'ny vahoaka Davida sy Abisai no mialina ary iny Saoly nandry ka natory teo anatiny sehatra sarety. Ary ny lefony nitsatoka tamin'ny tany teo anilany lohany fa Abner sy ny vahoaka nandry manodidina azy. Ary hoy Abisai tamin'ny Davida, efa voahidin'Andriamanitra eo tananao ny fahavalonao izao, ko masiny ianao. Aoko le voniko indray mandeha monja ataoko miboroka amin'ny tany izy. Amen. Tonga zany dia tratrany teo Saoly. Aloha to dia vonoko izy Abisai. Abisai ravana io ny toetra amin'ny faharoa tena mahakasika be. Saro-piaro be tamin'ny Davida izy. Dia fantany hoe fahavalon'i Davida io dia aloha to dia vonoina. Ahoana koa moa fahavalo tokoa tsy anariko anany tsy vonoina.
Zany ry havana mila nanantsika zany hoe atsika koa ndao mba ho saro-piaro amin'i Jesosy andao mba hanao hetsika ry havana fa saro-piaro zany endrika fanehoana fitiavana anie zany ry havana malala tianao ny olona ray matoa mahasaro-piaro anao. Atsika zao efa samy nanan'olo tiana daholo, za zao nanan'olo tiana mbola tadidiko tsara na ny tarehany na ny anarany na ny feheviny sy ny sisa olo tiako voalohany. De efa misy fotoana izy io miresaka amin'ny lehilahy de hitako ery lavitra ery de tonga de saro-piaro be aminy de ohatrany to de misy rano raiso zany atobaka amiko vao miresaka amin'ny lehilahy izy de ohatrany hoe mampite aniraka anao maniraka olona de mba eno ny resaka andreo fa sao de manao resaka hafahafa satria tiako izy de mahasaro-piaro anahy ka ohatra zany mihitsy ry havana malala andao mba aseho atsika amin'ny Jesosy fa saro-piaro atsika de andao mba hanao hetsika tahaka ny Abisay aloha to de vonoiko io izy. Hitanao nisy fotoana koa Simei nanozona ny Davida nitora-bato any Davida mihitsy azy any amin'ny Samuela faharoa toko 4:10 any fa to de izy koa Abisay aloha to de vonoiko izy koa io alika maty iny manozona anao izy tonga de tena saro-piaro be momba ny Davida zany io ve de manozona anao ianao ne mpanjaka ianao zao to de saro neny Abisay tsy lila nyteny tamin'ny Davida izy Davida tiako ane ianao sambatra ny manana anao eny mety ny tena zany any Abisay fa neny Abisay koa tonga de fiatsika tsara ihany tsika mitory fitiavana an Jesosy. Alleluia. Toy izy rehefa fataonao zany an Jesosy tiako ianao mamiko ianao tsara be zany fa andao mba apitsika zany fanehoantsika fitiavana an'Andriamanitra zany andao mba ho saro-piaro amin'Andriamanitra ry havana tsika tahaka ny Abisay saro-piaro. Ahoana ozy jaona tamin'izay rehefa tsy nandrain Jesosy ny olona atao amin'ny tanàna anankiray aloha to de latsantsika amin'ny varatra io fa saro-piaro zany ry havana de andao mba aseho atsika zany amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra mba ho saro-piaro atsika amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny zava-misy momba an'Andriamanitra. Za ry havana itsoroko fahavolombelonao ampanetretena fa ny anahy mba miezaka koa alleluia andao mba ezaka na de kely ary mivitatsika mba hanehoantsika fa mba saro-piaro amin'ny Jesosy atsika na resaka fahamasinana tena amin'izao fotoana izao tena mahasaro-piaro anahy de ianao afaka mijery ny compte meko malalaka tsara ianao mijery ny compte fa tsisy zavatra ao ka mitanjatanjaka hoe ohatra mizary hira fiderana ohatra de hira vehivavy mitanjatanjaka manao pataloha na rovotra na ohatrany na zipo kely tsisy an'izany amin'ny compte kao famintinana tsoratra toriteny sy sisa zany ny hitanao ao ary za sanatry amiko hoe izara sary ohatra mamofady tsy hoe mamofady ohatra hoe mibritandritana tsy de manao tsy montina tsara any amin'ny compte taloha zao any amin'ny raha jerenao hoe 2017 2016 ta mbola tsy lamboto misy sarotry zao mibritana nanao maillot de bain kely de tapenatra kely fotsiny fa za tsy zaran'izany mihitsy satria fahamasinana mba saro-piaro koa mianatra raha zany no zarako fa atsika ny ravana malala tena misy vomay mamevana atsika amin'ny resaka fijejojoana tsy fahamasinana sy ny sisa de zarantsika anao ohatra hoe sa rehefa mitanjatanjaka rena de zarantsika misy olona zao mba efa tsy mizara mitanjaka ihany izy fa ohatra hoe miaraka maka sary aminy ohatra hita daholo ny tratrany hita daholo ny fendry za rehefa tsy mizara sary ohatra zany andao mba ho saro-piaro amin'Andriamanitra tsika za koa soroko an'Andriamanitra koa fa rehefa vita sabata reny koa ne de mitarika fiderana mba soroko an'Andriamanitra soroko andry pasteur Vady zany tendre mitarika fiderana de rehefa mitarika fiderana de hira fiderana alefa ao fa raha vao misy hira fiderana tsy montina manao pataloha sy ny sisa de tonga de ataoko audiole izy na ezahako mitady tononkira de manao tononkira ny de tononkira ny hitan'ny olona fa tsisy mitanjatanjaka tsisy le manao lokomena be sy ny sisa de tsy alefako tsy tia mba miezaka mba saro-piaro amin'ny fahamasinana mba saro-piaro amin'Andriamanitra ianao mba ataovy niezaka na de farany kely raha mivitanao andao mba ho saro-piaro amin'Andriamanitra ry havana fa tena kasitrahan'Andriamanitra zany sady tena faneho-pitiavana anazy any ravana malala zany ary ny dikan'izany hoe Abisay dikany anarany hoe Abisay de zao valim-pitian'ny raiko ary Abisay io ravana tena namaly fitian'ny rainy ary tena faly amin'ny mihitsy ny raiko tena ny asany ny fotoana ny ravana Davida tamin'izay reraka antitra efa antitra Davida de nisy lehilahy goavana be taranaka ny rehefa hita tsy resy ny Davida saika maty Davida fa i Abisay tonga de namonjy azy de velona Davida noho ny amin'izy Abisay alleluia zany hoe i Abisay tena teo foana teo anilan'ny Davida niaro an'i Davida saro-piaro tamin'i Davida de tena nahazo valim-pity ny raindra nahazo valim-pity koa Davida taminy tena fiera tamin'io Davida
sy tena namonjy anazy teo foana andaontsika mba ataontsika fiera amintsika Andriamanitra mba mampitraka ny lohan'Andriamanitra tsika mba tsy atsika ny hoe mitsanga menatra mihitsy Andriamanitra mahita tsika fa ndao mba ho valim-pity mba alaintsika zany hoe valim-pity an'ny raiko antsika manana ray anankitelo ny raintsika voalohany de ray ara-nofo niteraka atsika da ataoko fonoteny-kely koa ny rendry de andaontsika mba amaly fity amin'ny raintsika ny rentsika koa toko ao anatiny andry fa reo ny kolokolo anao nanabe anao de ndao mba anao valim-pity any raintsika ara-nofo de ny faharo ny raintsika faharo de ny raintsika ara-panahy de ntsika zao hoe pastera ny raintsika ara-panahy pastera rada aleloia ndao koa tsika mba amaly fity anazy amin'ny alalany mba nao ny asan'Andriamanitra mba mihaino anazy manaiky tarisiny mba manohana anazy arambavaka amin'ny zavatra sy atao hetsika atao amin'ny asan'Andriamanitra sy ny sisa de zany zao mba mamaly fity fa ny raintsika tena tokony ataovantsika valim-pity de Jehovah Andriamanitra raintsika any an-danitra de ndao mba hiezaka riavana ekena fa inona moa zavatra ataontsika tena hoe vita maly fity an'Andriamanitra andao mba hanao na de zavatra farany kely azy mba ho saro-piaro aminy Andriamanitra nefa tsy mitaky zatra ngeza be amintsika inona mba angatan'Andriamanitra amintsika de atsika mba ho tiana azy mba hanatsy ny teniny mba anaiky anazy ho ray mba anome haja azy zay fotsiny tsisy zavatra be deabe manaja ny teniny manaja ny didiny de vita nefa zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika tena be deabe de ndao tsika mba hamaly fity aleloia andao mba hiezaka tsika amin'ireo raintsika anankitelo reo ndao manaova mihitsy ndao tsika mba hanao ezaka aleloia fa indrindrandrindra ny tena anaovantsika ezaka de Andriamanitra aleloia Iabisay koa riavana de raha vakitsika zao any amin'ny tantara voalohany any tantara voalohany toko fa 7 andininy fa 12 aminaran'i Jesosy ary Abisay zanak' Zeroia naresy ny Edomita teo amin'ny lohasantsira de lela 7 sy 1 alina ary nametraka miaramila tany Edoma izy de tonga mpanompon'ny Davida ny Edomita rehetra Aleluia tonga mpanompon'ny Davida ny Edomita rehetra noho izy noho Abisay aleluia naresy miaramila lela 7 sy 1 tsy mampino le zany revany fa rehefa omban'Andriamanitra ny olona ray de tsy mampino ny zavatra vitany aleluia mahavita fahagagana sy ny sisa de ndao tsika mba hiezaka mba ho mpanompon'Andriamanitra koa ny olona rehetra de ny Edomita nanompo an'i Davida de ndao mba hiezaka koa tsy ao ampiasan'Andriamanitra de ho lasa mpanompon'Andriamanitra koa ny olona be deabe aleluia ary io koa ry havana malala de raha jentsika koa zao ny any amin'ny tantara voalohany tena nakasika be anahy koa ny toetra ny Abisay ty anankiray ty zarenao tantara voalohany toko fa 12 de andininy fa 17 ka hatramin'ny fa 18 aminaran'i Jesosy ary Davida nanirika nanao hoe enganeka izy ampisotro rano hoe avy amin'ny fatsakana ao Betlehema ilay eo akaiky ny vavahady ary izy telo lahy ireo namaky teo amin'ny miaramila amin'ny Filistina ka nanaovy rano tao amin'ny fatsakana tao Betlehema ilay tao akaiky ny vavahady de nentiny ho an'i Davida kanjo tsy netiny sotro izy fa nahidiny ho an'i Jehovah fa hoy izy sanatsy amiko eo anaty an'Andriamanitra raha nanao izany isotro ny rano ireto olona nanao viveriny endreto fao reo ny revana namaky teo amin'ny Filistina io fatsakana io nambena ny Filistina fa izy Abisay sy nisy rola ny araka taminy namaky teo amin'ny fahavalo mba hanina mba hampisotroana rano a Davida zay mba fanirindry de nitaterany na de nanao viveriny ena satria de mamaky eo amin'ny fahavalo izy telo nareny mba eritreretinao ve zany namaky teo amin'ny fahavalo miaramila amin'ny Filistina de namaky teo izy no iny mba hanafaka ny etaetan'i Davida mafinaritra zany viveriny ena andao tsika mba hanao sakrifisy na de zavatra kely raha mahavitatsika ao n'Andriamanitra andao mba atao ry havana malala fa nafinaritra ny toepony izy telo mirala reto indrindra fa Abisay satria izy koa tena anisany hoe lehibe indrindra ozy tamin'izy telo lahy raha vakinao eo ambany eo de ndao tena hiezaka ry havana mba no sakrifisy ao an'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika be tamin'ny Abisay koa de zao raha vakinao ny tantara any amin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany andininy 7 aminaran'i Jesosy ary efa niresaka tamin'ny Joaba zanak' Zeroia sy Abitara mpisorona izy ka de niandany tamin'ny Adonizy rola ka nanampy azy fa Zadoka mpisorona sy Benaya zanak' Joiada sy natanam-paminany sy Simei sy Rei ary ny lela mahery izay any Davida kosa tsy mba niandany tamin'ny Adoni rehefa nitsangana zany io saika akakeriny amin'ny firenena ny fanjakan'i Davida i Adoni zay zanany ihany moa de Joaba nivadika
tamin'ny Davida nanampy ny fahavalo. Fa i Abisay tsy nivadika, Mandramaty tsy nivadika tamin'ny Davida. Aleloia. Joaba nefa rahalany, Joaba koa tena mpitaritafika fa nivadika tamin'ny Davida. Fa ndaontsika mba ho tahaka ny Abisay tsy vadika amin'ny Jesosy mandrakizay. Aleloia. Ary tena zaminy fa lehibe ny valim-potean'ny Abisay io. Aleloia. Teo foana izy hitan'Andriamanitra io satria nomba an'i Davida, namonjy an'i Davida. Da antsika raha momba an'i Jesosy, raha mamono ny fahavalon'i Jesosy, dia ninona? Fahotana ny fahavalon'i Jesosy. Dia ndao mba hiezaka. Aleloia. Dia ndao hiezaka ry havana. Dia misy matoky fa nampahery anao izay voninahitra ho an'i Jesosy ry ihany. Aleloia. Amen. Halleluia. Mikasitraka indrindra anao rahalahy tojo tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao teto androany. Andriamanitra manankiray pasoavana anie malaka ty anao dia mitombo ozitra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo rahalahy tojo. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay mampahery azy amin'ny fankasitrahana. Fa ny fankasitrahana izay ataonareo ihany no solika mampisonireny mpanompon'Andriamanitra ireny hanao ny asany, hanao ny asan'Andriamanitra. Ka dia misaotra anareo. Dia mitombo ozitra, dia mitombo fahasoavana, dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo isika mianakavy. Resaka ny Abisay tokoa tsika. Anisan'ny olona niavaka tao amin'ny Baiboly tokoa i Abisay. Ary tsy nataotao foana tokoa ny anarany. Fa dia hoe fanomezana ho an'ny rainy izy, valim-pity ho an'ny rainy zany hoe. Ny rainy zany no tena natsiaro notahian'Andriamanitra nanana ny Abisay. Halleluia. Engany mba izasianao ty koa mba ho reharehan'ny ray aman-drenintsika ny mpananana antsika. Misy angeravana tsotr'izany mihitsiny. Misy zaza tena teneniko anareo mihitsy fa tena henatra ho an'ny ray aman-dreniny. Tena hoe henatra ho an'ny ray aman-dreniny ny fananana an'io zaza io. Satria maninona? Satria tena hoe mety miaina anatina ditra, manala baraka fianakaviana. Fa i Abisay tena hoe cadeau zany cadeau avy amin'Andriamanitra ho an'ny dadany. Maro tokoa izay toetran'ny Abisay voalazany voatantaran-drahalahy tojo zay ary misaotra azy satria dia tena nandinika manokana mihitsy izy, nanao nandinika manokana mihitsy izy. Mahafinaritra mandinika fiainan'olona ao am-Baiboly afaka raha nangalana lesona. I Abisay tokoa dia zanaky ny anabavin'i Davida, atao hoe Zeroia. Ary telo mirahalahy zareo. Joaba, dia Abisay, dia Asaela. Rehefa taty amin'ny tanatin'ny fahataon'ny rano moa dia maty ity rahalahin-dry atao hoe Asaela ity. Dia rehefa maty Asaela, novonoiny Abnera, dia izy roa lahy sisa no tapajanona teo, i Abisay sy Joaba. Tena hoe fidèle tamin'ny Davida ry zareo. Tena hoe tanakavy sy havanana tokoa, ka tena hoe izay didy maharary. Ary rehefa hitan'i Davida fa sady havany akaiky no tena tia azy, tsy niala taminy sy nanohana azy, dia notendreny ho mpife miaramila, zarena telo miaramila tao amin'ny fanjakan'i Davida. Indray nentin'ny Abisay, indray nentin'ny Davida, indray apahatelo nentin'ny Abisay, ny roa apahatelony nentin'ny indray apahatelony faharoa moa zany azafady, indray apahatelony voalohany nentin'ny Abisay, indray apahatelony faharoa nentin'ny Joaba, ary indray apahatelony fahatelo dia nentin'ilay lehilahy anankiray didinareo, lehilahy anankiray dia tsy nety niala tamin'ny Davida ihany koa, ilay atao hoe Itagatita, olona avy any Gata, hafa firenena, fa fidèle be tamin'ny Davida koa. Ary ilay niteny tamin'ny Davida hoe izay hafatesanao ny hafatesako, ny Andriamanitra ao ny Andriamanitra. Dia hozy izy Davida hoe ao fa ianao teo dia ataoko mifehy miaramila. Dia izy telo lahy zany ilay lehilahy mahery, Joaba sy Abisay ary Itagatita, ilay miaramila mpitaritafika anankitelo nitarika ny tafiky Davida. Fa na dia teo aza ny anankitelo dia tena voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa mbola niavaka i Abisay. Niavaka Abisay satria
isaky ny misy zavatra tadinareo nisy fotoantsika nitory an'le teny hoe rehefa nalainy Absaloma ny fanjakana de lasa Davida nandeha nitsoaka de le nitorahan'ilay lehilahy atao hoe Simei vato sady nozonony de na de efa anatin'ny faharesena aza Davida sy ny miaramilany de mbola tsy nanaiky any Abisay hoe maninona raha atao maty ozy izy meo alalana ozy izy fa tonga de tena tapahako ny lohany io satria maniratsira ny mpanjaka sarom-piaro fa sarotam-piaro zany fa sarom-piaro zany ary ilaina ny sarom-piaro marina tokoa miainare tantara kely rahalatojy teo le fahasarom-piarony amin'ny olo tiany fa tsika tena tokony ho sarom-piaro amin'le Andriamanitra tiatsika ary avana malala ny fahasarom-piaro tsy aretina akory ny ahasarotam-piaro diso tafoatra ny tsy mety itahy gatita fa tsy agatita itahy gatita zafady fa ny fahasarom-piaro de tena raha hitanao hoe zava-tsarobidy raha hitanao hoe sarobidy ny vadinao raha hitanao hoe tena anao ka tena misy vidiny eo aminao de sarom-piaro foana ianao ary tsy mivady ihany mahasarom-piaro fa ny zavatra na zanaka na ny zavatra zay anao rehefa tianao de mahasarom-piaro anao ka Andriamanitra tsika mila sarom-piaro amin'Andriamanitra za zao voaingana nahita olona lehilahy lehibe mpitory teny tapahaizana naniratsiran'i Jesosy any amin'ny fomba fiteny izy tena maniratsiran'i Jesosy de tena ozy hoe tena Jesosy io raha-mpanompo sampy na mpanompo ny devoly reny maniratsiran'i Jesosy tsy maninona mihitsy zany inona moa tsy nataondreo fa re mampalahelo le hoe mpanompon'Andriamanitra nisehonao eo pastera maniratsiran'Andriamanitra za tena anisan'ny tena voakasika manokana foana rehefa ohatr'izany ary sotran'Andriamanitra moa raha de oarany tsy fata tsy firesan-kevitra amin'izany de tsika tsy mba isan'ny olona le mifamalimaly aman'olona amin'ny Facebook eo fa de jerena fotsiny ny azo atao aminy kina moa ny azo atao fa Abisay de sarom-piaro ary Abisay zany amin'ny fotoana rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny fotoan-tsarotra rehetra teo akaikin'ny Davida foana izy tadinareo rehefa tonga tao anaty zoyany natory reraky Saola nanenjika ny Davida de natory tao anaty zoy nefa ry Davida sy Abisay efa tao anatin'io zoy io resy tory teo neny Saoly izy mieritreritra en sécurité izy anatin'io ino moa anatin'io zoy io de miaramila nataony tany ivelany tsy fantany fa ny olona mono azy efa anatin'io zoy io ary tsy hain'ny miaramila raha ny vonoina azy mbola Abisay ny teny tamin'ny Davida io vonoy fa tolotr'Andriamanitra ho anao androany ozy Davida za tsy hamono azy alao ary vonoko izy izy sanatria aminao izy nikasika zay vozy Jehova alleloia tara hoe hafanam-po zany le hafanam-pony Abisay zany tena misy be deabe lesona azotsika tsoahana ry havana malala ao anatin'izany hafanam-pony Abisay ary ny azy tsy vava fotsiny fa ny azy tena miaritra manaina misy fotoana Davida ndraiky antsika jery tantara anankiray maro moa ny zavatra nyresahan'ny rahalatozy teo za iresaka ihany koa zavatra mbola momba ny Abisay ihany amin'ny Samuela voalohany azafady Samuela faharoa Samuela faharoa ohatra toko raiky amby roapolo de zao andiny fa dimy amby folo ny soramany de niherim-pony ny mpiadin'i Davida raha niady tamin'ny Filistina tsy niherim-pony Davida fa niherim-pony ny mpiadin'i Davida ary niady ilay Filistina sy ny Israely ary Davida sy ny mpanompony izay nanaraka azy de nidina ka niady tamin'ny Filistina ary reraka Davida maninona ao Davida reraka Davida misy fotoana ry havana ny mpanjaka reraka na de mpiady mahery azy Davida misy fotoana reraka Davida fa raha reraka Davida miaraka amin'izy izy miaraka amina miaramila tsy reraka izy alleloia de inona zavatra nitranga ary Jisby Benoba izay isan'ny taranaky ny rehefa hita lanja ny lefony de varahana telonjato sekely de nitonona amin'ny fiadiana vaovao ka nikasa hahafaty an'i Davida tamin'le Davida reraka iny zany neka ao vonoany Jisby Benoda le ragoavambe koa io ary manana fiadiana vaovao
dia tena mbola tsy nampiasay fa le Davida niko vonona taminy. 7 fa io izy seka nikasa hafaty any Davida 7 fa Abisay zanaky Jeroiana nampy azy dia namely ilay Filistina ka nafaty azy. Ary tamin'izay ny olon'ny Davida dia nianina taminy kana hoe tsy ara-mivoaka intsony ho amin'ny ady ianao fa ndao hofonoanao ny fahazavan'ny Israely. Nanomboka teo zany dia tsy navelan'ny olona nivoaka miady intsony Davida sao dia sanatry maty. Raha zay ozy izy Abisay maty tsy olan'izany fa raha ianao tsy avelanay maty. Aleloia. Tiako misy tantarana tena manisany mahakasika be anahako amin'ny ity toetrany Abisay. Nisy fotoana Davida nangetaheta. Samuela faharoa voateny lalatozy ty tantara ty fa tiako hidirina lalindalina kely. Samuela faharoa toko 7 ngefa kitsika manomboka ny 7. Le verset teo, le verset nivakiko teo Samuela faharoa toko 2 dia manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 7 no nivakiko teo erika. Alléluia. Ah ouais, Erika. Dia ity indray manaraka zany, verset manaraka. Samuela faharoa toko 7. Samuela faharoa toko 7. Andininy 7 ndray vakitsika. Andininy 7 azafady. Samuela faharoa toko 7, andininy 7. Ary nisy 3 lahy samy nalaza avy tamin'ny 30 lahy nidina ka tonga tamin'ny Davida tamin'ny Zoany Adolama no ny fahalalama. Ary miaramila ny Filistina nitoby teo amin'ny lohasahana rehefa hita. Ary Davida tao amin'ny bateri fiarovana tamin'izany ary miaramila ny Filistina kosa dia teo Betlehema. Andininy 5. Ary Davida naniry ka nanao hoe engane ka isy ampisotro rano avy amin'ny fatsakana ao Betlehema dia ilay akaikin'ny vavahady. Hafa mihitsy ny tsiron'io rano io. Davida tsy te hisotro izay rano hita fa mba naniry izy raha mba io le rano ao Betlehema io mihitsy no sotroany. Ne mila vaniny ihany ve ny Davida? Ohatra mila voatsiary ve ny mpanjaka? Izay mampanjaka azy. Io mba tiany sotroana. Engany eo izy ka mba isy ampisotro rano avy amin'ny fatsakana akaikin'ny vavahady. I Davida tsy niteny andana angalao rano. Hitanao antsika ndry raha zao ny zahako ty no misy manatitra inona re? Misy manatitra eau glacé be mihitsy fa tena mafana be aty aminay. Zakory tsy miteny hoe midino mampionona mitondra rano glacé ho anahy. Davida tsy niteny hoe ndanonareo maka rano ary. Fantatra Davida fa ao Betlehema nge ao miaramila ny Filistina. Dia fantatra Davida fa tsy possible mihitsy ny nanana ny isotroana ny rano io satria ao ny fahavalo no mitoby. Ka Davida raha niteny engane ka izy. Davida tsy niteny hoe ndana misy. Se tenana pizza zany. Ohatra ny tenana pizza zany. Tsisy miteny akory zany ndana vita amin'ny pizza fa za te hihinana fotsiny. Zany ny hevitry teny io. Tsy aky teniteny ozy mamanay zay tsy aky teniteny ray ny sambilo. Tsy aky teniteny ary ireo 3 lahy mahery no aky teo amin'ny miaramila ny Filistina ka nanovy rano tamin'ny fatsakana de Betlehema izay teo anilany vavahady. Tsy fantatra Davida zany. Davida sy nandreny tena nefa le rano ao Betlehema raha tena tiako te hisotro amin'io zany zao no misotro amin'io dia fantatra izy 3 lahy. Fa mpimaso fotsiny. Alaitsika zany no tiany mpanjaka e. Rano ve mba tiandra landora lavaina. Davida mitsy tsy nahalala. Lasa izy 3 lahy mijaikojaiko mirisike ny ainy. Risika nge zany ry havany. Ireo 3 lahy mahery namaky teo amin'ny miaramila ny Filistina. Ahoana raha fomba namakiny teo amin'izany? Mijaikojaiko mitondra so, mitondra siny.
efa tamin'izany nisy ny kamikaze ry havana mila ary ry abisay reto ny kamikaze voaloha mbola tsisy kamikaze tany amin'ny miaramila japonais de efa nisy ny kamikaze mpanao viveriny ainy kamikaze anankitelo avy ao amin'ny tafiky ny Israely lasa zareo nakan'le rano le tiany Davida de netiny eo amin'ny Davida le izy taitra be mihitsy Davida Andriamanitro ganareo nandeha nakany taitra be Davida fa maninonareo manao kamikaze ohatran'io maninonareo manao viveriny any ohatran'io tsy napoiziko mihitsy zany sahanareo nandeha tany tsy nety nisotro Davida fa nahidino any Jehova iny enjana be zany a ianao na nirihinana lasa ny olona nitondra ahoana zany ataony Davida zany la izy tsy nariny tamin'ny tany fa nahidino any Jehova nomeny any Jehova le rano satria zao ny teneniny tsy rano le laza nandeha nanao viveriny ainy va ity ka de tsy nety nisotro izy satria vidina viveriny ainy vidina sakrifisy iny za te teny aminao androany ry havana mbola izy telo lahy ihany Joaba de Abisay de Itagatita ary ireo lehilahy mahery nanao viveriny ainy nakarano any Davida le rano tsy sotrony Davida kosa ohatrany hoe raha jerentsika tokoa ry havana ozy raha toy hoe isika de tandidony Abisay ary Davida mpanjaka eto de tandidony Jesosy Kristy eny tokoa ry havana nanao viveriny ainy inona moa ny zavatra mba tiany Jesosy inona ny haniko ozy Jesosy ny haniko de ny manao ny sitrapon'ny raiko raha mangetaeta Jesosy de mangetaeta ny sitrapon'ny rainy na mihinana zany Jesosy na misotro ny haniko sy ny ranoko de manao ny sitrapon'ny raiko isika raha Jesosy mangetaeta ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy mangetaeta ny isotro ny fahamarinana avy amintsika Jesosy de itsika inona ataontsika mamaky ny tafiky ny Filistina zany ny teneniko anareo foana hoe isika tsy mbola mavita viveriny antsika ao an'Andriamanitra ny olona taloha tao amin'ny baiboly zany ny toetran'ny olona mirisika ny fiainany mirisika ny ainy ny fitiavana an'Andriamanitra isika indraindray misy aminareo nge hoe amfiry le fanda misy olona zao ohatra misy problème be mba eto ambao de tena hoe andao mba manaraha le andao mba manaraka fandarany le fanarahana fandarana ty nge ho ary havana ka tena fanafody balsame nge ty groupe balsame zao miaraka amintsika balsame nge havana fa tsy arotry ny olona zany hiaritra anao ohatran'ny Charline sy Randré Anjafy Niasina sy ry Alain sy ny rehetrarehetra ny Madagasikara sy ry Markely sy rehetrarehetra ny Madagasikara any ry Anitra Clarisse rehetrarehetra ry Elisa Diala Miria ry Keke ry Sarindra ry Mihaja alleluia hoe hiary tory misy olona mivita amin'ny teny amfiry amin'ny folo alina amfiry moa zany amin'ny sivy sasany alina tena amin'ny folo sasany alina ty aminay zany pastera tsy afaka pastera tsy afaka hijerena zany fa tena alina loatra bediny vadiko ozy avendry ilana sakrifisy ry havana fiarahana amin'Andriamanitra de basé amin'ny sakrifisy raha tianao fantatra basé amin'ny sakrifisy ho ny fiarahana amin'Andriamanitra raha nanapa-kevitra araka amin'Andriamanitra anao fa tsy vononanao viveriny ainao de tsy ho lehilahy mahery mihitsy ianao fa Abisay de nanao viveriny ainy mba hisotrony Davida rano isika de manao viveriny antsika manao asan'Andriamanitra mba afaka etaetany Jesosy ary le zavatra tery aloha alleluia
Inona moa no tadidiny hevitra le hoe Davida reraka dia saika maty, dia saika vonoiny Jisbi Benoda. Inona moa ny hevitra izany? Ny hevitra izany nge dia tsotra riavana. Iza moa ny endriky Davida eto? Dia Jesosy. Ary inona moa ny Jesosy? Jesosy ange tenin'Andriamanitra. Jesosy ange tenin'Andriamanitra. Ka tsy Jesosy efa maty dia efa velona indray. Fa inona le endrik'ilay maty eto? Le reraka, le endrik'ilay Davida reraka, ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ny ataontsika eto amin'ny fandarana andramoka izao? Miaro ny tenin'Andriamanitra tsy ho fatitsika. Inona le tenin'Andriamanitra novantsika? Ny fahamarinana. Tenin'ny fahamarinana. Tenin'Andriamanitra tsy misy kilema, izay efa tena vonon'ny olona. Ary ny mamono an'io dia mpanompon'Andriamanitra ihany. Ny mamono an'io dia olona mpivavaka ihany. Mamono an'io tenin'ny fahamarinana miezaka manova sy mamily sy tsy mampolakolaka an'io. Ny ataontsika eto isan'andro dia miaro ny tenin'Andriamanitra tsy ho faty. Miaro ny fahamarinana tsy ho rava. Manangana mihitsy azy ny farava. Dia tahaka ny Abisay miaro an'i Davida izay saika matin'ny Jisbi Benoda. Jisbi Benoda dia izy ireo mpamono ny fahamarinana rehetrarehetra. Izay rehetra mamono ny fahamarinana dia ny anarana izany dia Jisbi Benoda, ilay miaramila Filistina manana fiadiana vaovao. Ary misy fiadiana vaovao foana eny aminy. Isika no Abisay mijoro, aleloia. Isika no Abisay mijoro miaro ny fahamarinan'Andriamanitra tsy ho faty. Manangana ny farava. Mbola midradradratra mitory eto isan'andro. Ilay tenin'Andriamanitra tsy misy fangarony. Ilay tenin'Andriamanitra tsy aholakolaka. Ilay tsy misy anam-pina, tsy misy analana. Izany no asantsika eto riavana. Ary maherezanareo fa asa be miandry antsika. Ary tena tanteraka tokoa fa ny dikan'ilay Abisay dia hoe valim-pity ho an'ny rainy, na fanomezana ho an'ny rainy. Dia raha Abisay ianao dia fanomezana ho an'ny rainao koa. Iza le ray voalaza tojo teo? Rainay isany an-danitra. Hoy izy ny Romanina 12:1. Romanina 12:1. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina. Amin'ny anarany 1. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanampom-panahy mety ataonareo izany raha iza manaraka amin'ny fanaonjo toy izao, fa mivava amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Maninona hoy tsika? Ny tenantsika ndao mba hatolotra ho fanatitra velona. Izay nge ilay Abisay, fanomezana ho an'ny rainy. Zasy ianao izany, fanomezana ho an'ny rainy, fanomezana ho an'Andriamanitra, ho fanatitra velona. Inona moa fanatitra? Dia ilay atolotra ho an'Andriamanitra. Ary tsika tsy fanatitra dorana, fa tsika fanatitra velona. Ary ny Andriamanitsika ihany no mandotra antsika amin'ny alalan'ny fankasitrahana. Tahin'ny tompany antsika rehetra, mila favoarainao izay hafatra. Mba ho Abisay an'Andriamanitra daholo any isika rehetrarehetra, aleloia, mpanao viveriny ainy, saro-piaro, miaro ny fahamarinana, miaro ny tenin'Andriamanitra, mampisotro rano an'i Jesosy amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Aleloia. Ho tahin'ny tompany antsika misaotra ny tojo tamin'izany tenin'Andriamanitra matoky sy mino koa fa nampaheranao ny famelabelarina izay no tanterahantsika teto androany. Tonga arsika amin'ny fizarana fahatsapana. Io ny kantoko radio akiradio. Afaka miantso ianao amin'izao fotoana izao. Aleloia. Tenena tahaka ny ambin-tsomakirina nareo mba mety teo-potaka ny Abisay izay Jesosy, fa tena marina fa mila teo-pohatra ny Abisayntsika, fa tsy ampy olona ohatra ny Abisay eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mba ho zasy ianao ireo anie. Aleloia. Mba ho Abisay ampiasain'Andriamanitra daholo. Abisay ho saro-piaro amin'ny Davida, ho Abisay saro-piaro amin'Andriamanitra. Lehilahy mahery, vehivavy mahery, hitondra ny tafika Andriamanitra, ho mpitary tafika
mahery vaika. Tany tompoaritsika rehetra zany tompo raha latojo. Anao fitenenana, inona ny azonao zaraina androany ary aza mbola miteny lotojo vetivety vetivety fotsiny mitenena hoe azafady raha maheno anao. Jesosy paster ve maheno tsara. Lao ary. Jesosy tsika rehetra dia paster tamin'ny famelabelarana tena nampahefitra nakasika mbola vai nampitombo ny fahalalana momba ny ampisay dia tena makasitraka. Zany tena nakasika anany teo amin'ilay hoe reheraka ka Davida dia hoe reheraka zany Jesosy ny tandiza Davida moa Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra nireraka amin'izao fotoana izao dia tena hoe ilaina antsika mba fanatitra tena hoe miaro an'izany tenin'Andriamanitra zany ampitangana indray tenin'Andriamanitra ampahirina tenin'Andriamanitra dia izay ny tena nakasika be anahy dia ai Jesosy tahory. Aleloia, mankasitraka ihany koa andralatojo dia tahiny tompo ihany koa ianao dia mafitabe amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Tsika bitra olona hafa indray izy ary izy ara-pahatsapana manaraka ao metsika fitenenana avy hatrany ary voatafiditra izy dia metsika azy ny fitenenana. Tany tompo ary nabavy Aingonina Rodriguez, iny ary ny azonao zaraina sy ambara androany ianao fitenenana. Mankasitraka pasitera ny fitenenana dia manolana mankasitraka anareo lala tamin'ny tenin'Andriamanitra mampahery be. Ny zavatra tena nakasika be anahy voalohany dia ny fijorana vavolombelona hoe sary-piary tena sary-piary tamin'ilay boky izy dia ilay tempo ny nanana ny aby isainy mihitsy koa ny tena hoe mahakasika be mihitsy satria tamin'ny dalene tamin'ny fatraka natao tena hoe nanao viviny rehetra koa Davida rehetra ilay aby isainy izany tena naseho tena tiany Davida dia mahakasika be hoe manana izany tempo izany Andriamanitra dia basé amin'ny sacrifice dia tena hoe ilaina izany ny fahazaro-piaro amin'Andriamanitra dia ny fotsiny ara-mangatana dia efa tia maharitra kanefa mila faharotana ny zavatra rehetra dia izay nakasika be pastera. Aleluia. Aleluia be mankasitraka anao nambavy Aingonina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapany Andriamanitra manankiray pasoavana hahamaly fitianao hatrany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Aleluia. Andriamanitra maly fity. Dao isika mbola izara mampiditra olona hafa indray. Aleluia. Pasitera davina ny sariny davina aloha sarin'izay olona izay za moa dia lasa sahirana mihitsy mijery ny sary satria araka ny tengo tany efa maro be ilay sary miova daholo ny plasiny dia tsy ary tadidy intsony aiza ho aiza moa ianona. Ao ary ndao mentsika fitenena ary zoky tiany ara-kotoary zako. Inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Tany Jesosy pastera tany Jesosy tika rehetra mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia tena nakasika mantsy dia le fasipiaro rehefa andeha hoe tsirezany rehefa mpamontin'Andriamanitra dia tena hoe rehefa mipatrika amintsika ny fitiavan'Andriamanitra mipetahiny dia ohatran'ny mihatsaka ny antsika ho azy ohatran'ny mpamontin'Andriamanitra teo hoe ampesay dia tena hoe ohatran'ny manimbazy izy tsy tiatsika hoe ratsiratsiana izany ny anaran'i Jesosy ny anaran'Andriamanitra tena tongotsika dia saro-piarombotra tena hoe miavana azy dia iny Jesosy iny pastera tena nakasika na tena hoe tena nakasika antsika iny hoe mahasaro-piarotsika ny fitiavan'Andriamanitra rehetrarehetra ny fitahiny mankasitraka antsika ny Jesosy. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao raha nambavy tiana ara-kotoary zaka dia Andriamanitra manankiray pasoavana ny hamaly fity mombanao hatrany hatrany. Andao ary isika mbola apiditra olona iray hafa indray tsika.
inona indray ary a no azonao zaraina raha lany asina elaela anao zao fitenenana. Alleloia. Efa izara fahatsapana kely efa zay no hitako aiza mola mozy pasteur ino kotoko hoe aiza fa manao an'izy io fa tsy misy fa ela desika manao izy io. Ny anahy fitsapana-tiako hoe magnantiny hoe manao sakrifisy misy ankizy anao zay ampiasana anazy za moa mandresy lahatra anazy foana misy katolika dia izy mandry anazy nareo izy izy ny jesosy nareo anaty telefona anatina ordinateur nareo izy mivavaka amin'ny tele tsy mandry anazy hoe nanao mivavaka amin'ny tele fa ny anao anao avy eo mahita tele ho avy tafanizona nenao aroa tamanga ny anao ny vavahanao ny ane mbola tele tafape betaka foana zany manao tsinitsinina Andriamanitra ivavahanao tanana foana hoe izy manao izy eo teo na hitranao fahatsapana sy tapaka moa ialana tsiny indrindra raha ny asana tapaka ny appel. Andao apitra ho lafa indraitsika ary a mialatsiny izy andray ary manaraka hiditra ao a ndao bandrotsika indray nanabavitsika $100 inona ny azonao zaraina androany nanabavy $100 anao fitenenana. Ie, tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy fa rehefa rehetra dia mankasitraka nandatoto sy pastera tamin'ny toriteny androany fa tena mahakasika fo be dia tena nakasika aho araka teny izay nitenendrana datoto sy pastera teo hoe fanompoan'Andriamanitra mila hoe saro-piaro araka teny izay nitenen'ny pastera hoe ny olona mpanompon'Andriamanitra teo aloha dia tena hoe tsy mitsitsena mihitsy amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Atsika koa tena hoe raha hanompoan'Andriamanitra dia mila manao sakrifisy amin'ny fanompoan'Andriamanitra dia izay no tena nakasika dia mila atsika koa saro-piaro amin'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra, amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia mankasitraka anareo mianadahy fa mahakasika fo be ny toriteny dia Jesosy eny hamafy tianareo. Amen. Alleluia. Mahafinaritra be nanavavy $100 ny fizarana fahatsapana. Alleluia. Andriamanitra manaiky pasoavana maly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mankasitraka anareo tsirairay avy. Eny ary havana malala. Zay ary ny vita. Zay ny takatra olona nahandro takatra. Inona ary ranareo ary zany no mijery misaotra nareo rehetra nijoro nizara fahatsapana. Alleluia. Dia notsika hihaino hira. Inona ary ny hira hitanareo mba mifandraika amin'izany hira zany zany toriteny zany inona ny hira hitanareo. Efa nareo foana mantsy zany meko fahasoavana fa meko an'izany fahasoavana zany hividy hira. Inona ary ny hira hitanareo fanaraka amin'izay toritentsika teo zay dao zay no ataontsika. Inona ny hira tianareo alefatsika dia alefatsika izay hira izay ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluia. Izay manoratra hira voalohany eo ka mifanaraka amin'ilay tononkira, ilay toriteny dia izay no alefatsika eo. Alleluia. Tiako loatra mba ho ary ny atao. Io ny ataontsika. Zay zany noho izy ranabavy $100 dia tiako loatra no hira ataontsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra anao. Za raha naresy lahatra mihitsy ty hira ty tena resy lahatra ny ty hira ty zavatra teneniko ty za ity hira tiako loatra ty raha tadidinareo efa ela be mihitsy izy io no mivoaka fa ela be mihitsy fa nataontsika teto amin'ny fandarina teto matetika izy tamin'izany mbola le audio taloha be izay no io hira io dia za tena resy lahatra mihitsy mety hitan'ny tompon'ny hira angamba le hira hoe ny velomina teto ny velomina indray dia ohatrany tena nakasika fo be mihitsy tsy ohatra fa tena nakasika fo be mihitsy moa le hira dia raha alefantsika matetitetika teto dia tsy ela taorianan'izany dia nanaovan'ny clip vaovao mihitsy navaozina mihitsy le hira dia izany hoe mahatsara antsika mitrandratrandranka hira eto fa dia tena naverina le hira nanaovana clip vaovao mihitsy ary tena mahalaza be nefa somary efa mipetraka tany anaty armoara zay io hira io fa tsika teto ny namelona izy io tamin'izany fotoan'izany raha tadidinareo mbola sary ny mpihira fotsiny dia audio izy io tamin'izany dia lasa nisy clip tena mahafinaritra
tahiny tompo ary tsika meno finaritra teo aoriana an'izay hivavaka isika tahiny tompo daholo Tiku lote ni fitiavana Rikesho mami lote yewanilana Lagi tiria iai Ravu ravu nifana Tena piwai tuku nifasuavana Shara lote fitantanana Nifiainanai maturi vote denutahiana Nani shita mahamai Nintrina jinjai Dekilavu fani tu Yaronu yadwana Kamulan tukana Ifikitana Kimishina Hakitana ya falshano Ikeshoti Ibeli ya Rizai Dona ya Nina Shifati Kiamina Shai Manja Kizai Zuri Tikulote nifikiavana Rikesho mami lota wahewanilana Lavi tiria iai Ravu ravu nifana Tena piwai tuku nifasuavana Shara lote fitantanana Nifiainanai maturi vote denutahiana Nani shita mahamai Ninjina jinjai Dekilavu fani tu Yanonu yadwana Kambulan tukana Ifikitamina Kimishina Hakitana ya fachana Ikeshoti Ibeli ya Rizai Adona ya Nina Shivati Kiamina Shai Manja Kizai Zuri Kambulan tukana Ifikitamina Kimishina Hakitana ya fachana Ikeshoti Ibeli ya Rizai Adona ya Nina Shivati Kiamina Shai Manja Kizai Zuri Amen Jesosy io zany tokoa niranay Jesosy zay tsy vadika aminao mandrakizay tory amen tsy vadika aminao mandrakizay tory dia takany tsy nivadiany aby isay tamin'ny Davida mpanjaka no tsy vadianay aminao na dia nivadika aza Joaba aby isay nijanona nifikitra tamin'ny Davida sary-piaro tamin'ny Davida
niaro any Davida, nanohana any Davida. Dia mba tahaka izany koa izay Jehovahandriamanitra mehoery misorona nandava hametrao ny fanahinao masina ty anatinay, ahafahanay mijoro, ahafahanay ho tonga lehilahy mahery tahaka ny aby izay. Saotra tamin'ny leson'androany Andriamanitra fa voarainay ny lesona ary tafalatsaka amponay ny teninao, voninahitra ny ho anao Andriamanitra. Fa io zany tena mba tsisy ho very maina, mba tsy misy ho latsaka an-dalana, fa tena hoe Jesosy tena hoe avy aminao tokoa anie Jesosy. Ny fiarovana izany teny zany ka na dia litera ray aza tsy azony dia volon-tsaingohana, ny volona mpiasa. Fa zany teny rehetra nytoriana teto zany dia amoa avy zany teny aty amponay ho iboboky ao fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy manalo. Halleluia. Amen. Isika fitenenana anabavintsika ty nareo kotarizaka amin'izao fotoan'izao hivavaka ho an'ny firenena mihinanao ny fitenenana anabavitina. Gazetraka basiterana amin'ny fitenenana dia iaraka hivavaka. Jehovahandriamanitra aminao, misaotra anao be dia be izahay. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy angatahako sy mivavaka izay. Misaotra anao izay fa tsy noho izay nahatonga an'izany teny masina, teny mahery Jehovahandriamanitra. Misaotra anao izay fa tena namanapatra Jehovahandriamanitra, tena aresinay mitiavana izay, resinay amponay, manjakanay ary fahalekeny amin'ny tomponay Jesosy. Angana izay tsirairay avy reto Jehovahandriamanitra, fa ho samy-piaro aminao ka mbola misy tsy ampy amin'izany izay olona manatrika an'izao vavam-izao. Tsy ampy ao am-pony, tsy ampy ao an-trano, tsy ampy ao anatiny Jesosy dia ampio izy Jesosy. Fa izany fitiavana fitahianao izany Jesosy dia tokony asa mpiavana olona rehetrarehetra, mihoatra amin'izao rehetrarehetra izao Jehovahandriamanitra. Tena aok'izay tsirairay avy veto ary ny olona izay tena mpanomponao Jehovahandriamanitra mba hanana izany hoe fikasana izany, hanana izany tena izany, izany fanetrehan-teny izany hoe sary-piaro amin'ny teninao masina Jehovahandriamanitra, amin'ny tovi-teninao masina, amin'ny fahalalana, amin'ny fananarana anay izay mba hanana izany Jehovahandriamanitra. Fa ilaina izany, tena ilaina izany hiaro fiainana, ilaina izany hiaro amin'ny tontolo iainana, arovanay amin'ny zavatra rehetra izay ataonao Jehovahandriamanitra. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra, misaotra anao izay Jesosy izany teninao mafy, tena mamy izany. Dia eto koa Jehovahandriamanitra dia mankafaka ny firenena. Andao Jesosy malala, fety-pirenena, fety ihany Jesosy, tena hoe fety. Efa Jesosy fety mamirapiratra, feny jiro, ny fanitrana Jesosy dia avarena. Reny rehetrarehetra ilay Jesosy tsy manova ny iny, raha mba ohatrany reny ny aniratra, ny fahazavana, ny heriny izany tena hoe fety-pirenena izay dia tena hoe mahagaga sy manova zavatra Jesosy. Nefa reny dia fety fotsiny fa mba angatanay aminao Jesosy dia mba ahery sy mba hiova ny olona rehetrarehetra indrindra fa mitondra fanjakanao Jesosy, mba afaka mampolona, mba anaitra, mba mpiova Jesosy amin'olona amin'ny firenenay. Fa tena mahantra ny firenenay Jesosy ary tena mahamenatra indraindray. Fety foana Jesosy, nefa tsy mangratsy daholo ihany. Mba angatanao Jesosy, mba angatanao netika ny anaranao mahery, ny fahazavanao mahery Jesosy, ny anaranao masina ampahery vahoaka malagasy ny mpanomponao Jesosy io, mba hifo, mba ho taitaitra, mba ho samy-piaro amin'izany tena hoe herinao fahasoavanao, mba ampandroso vahoaka sy hanazava sy ampandroso tena hoe ampahery tena Jesosy. Naingaina Jehovahandriamanitra mba hiova mialana hatsarana sy fitiavana izany Jesosy malagasy. Tanindrazanay izany fa tena tanindrazanay malananay tokoa tsy fona nefa Jesosy dia betsaka amin'izany, tena betsaka. Izay Jesosy dia tsy kifa hitondra mivavaka foana ny zavatra amin'izay. Misaotra Jesosy ny fahatsaravanao, ny fitiavanao
dia voninahitra sy tera-ty atolotra ihamamandraka sy atoreo sokatra tonga malalo. Amen. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranam-bavintsika tiana Rakotarizaka tanatin'izay vavaka mamy sady matsiro nentiny ho an'ny firenena izay. Andriamanitra hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fa soavina hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranam-bavitiana Rakotarizaka. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto androany. Raha tsy tonga teto ianao dia nangingina rery teto izay. Tonga nefa ianao dia fisaorana ny atolotra anao. Amin'ny fotoanao raha pitso mbola singa amin'ny roalanitra Jesosy ka tahin'ny tompo fo velona soamantsara tsika rery dia neto indray tsika raha pitso amin'ny 7 sasany alina. Misaotra anareo telo menada, misaotra anareo rehetra izay nizara fahatsapana ihany koa niaraka tamiko na antotosan'ity fandarana ity androany. Dia Jesosy hamaly fitia anareo rehetrarehetra. Dia Jesosy hamaly fitia anareo rehetra izay tonga nijery eto ihany koa. Aki-radio.radio12345.com, aki-radio.radio12345.com afahanao mihaino ny onjam-peo Aki-radio mandesaka isan'andro isan'andro ara-manalina misy orotentsaka ny adiny 3 amin'ny 2:07 maraina amin'ny 2:07 rarara. Samita iny tompo mahereza daholo tapandriamanitra rehetra rehetra. Amen.